Miarabantsika ry namana malala mifakahita amin'ity fiaonantsika ity. Makasitraka anareo ny mitoerana maro isan-karazany manaraka izao fandarana izao. Fahadsoana kely novidiana lafo. Rehefa mijery an'izany lohateny zany tsika dia mitodika avy hatrany ny saina any amin'ny tantarany fahalavona, tantarany Eva. Ao am-pitoriteny toko 7:7-20 zao no ambaran'ny toko andininy izay novidiana androany. Indro izao ihany no hitako, nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona kanjo, namorona sainkafa maro izy. Raha namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra tany am-piandohana dia amin'ny Genesis toko 2 misy ny fitantarana azy, 2:40. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra amin'ny sa azonao hoanina, fa ny azo fahalalana sy ny tsara sy ny ratsy eo afovoan'ny sa dia aza hoanina, fa amin'ny andro hinananao azy dia maty tokoa ianao amin'ny andro hinananao azy. Zany hoe amin'ny fotoana hitenenan'Andriamanitra amin'ny Adama io zany dia tsy mbola tonga ny fahafatesana, tsy nisy fahafatesana, ary zay ny fandrian'Andriamanitra tsy ho tonga ny fahafatesana, ary tsy nisy mandrakizay ny fahafatesana. Saingy fatatsika ny tantara, tonga ny mena rana avy amin'ilay fahavalo dia voly Satana mpamitaka an'izao tontolo izao, nampirisika ny Eva mba hinana ny hazo, tsy hoe hinana ny hazo fa andika ny tenin'Andriamanitra. Dia nanaiky Eva, nanatsotra ny tanana izy, naka ny voaniny ary dia nihinana ny hazonainy. Tsika tsy mahalala zany hoe nohaniny ve ny hazo rehetrarehetra, ilay voankazo anankiray mihitsy nohaniny sa mbola nanampy izy, fa dia fantatra fotsiny hoe nihinana. Eny fa na dia indray mikaikitra fotsiny aza dia ampy na andikana ny didin'Andriamanitra. Ry namana, tsy mila antsika hanao zavatra goavana hanala baraka an'Andriamanitra ny devoly. Zavatra kely tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ahafahany miditra ao amin'ny fiainantsika ary manala baraka ny anaran'Andriamanitra. Any amin'ny Romanina toko 5 hoe tamin'ny olona anankiray no nidiran'ny fahotana ary natratra n'izao tontolo izao ny fahotana, tonga eto amin'izao tontolo izao ny loza, ny arety mandringana. Ahoana ny lazain'ny sokatra masina Apokalipsy toko 2:10, 7, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ao anareo ny devoly izay manana fahatezerana lehibe, satria fatany fa kely sisa ny andro aina. Rehefa tonga ny devoly tsy nitondra afa-tsy loza, fampitehana, faharavana noho ny voankazo kely indray mikaikitra. Voapirofo eo amin'ny tantara ry namana malala isany. Fa zavatra kely dia mahatonga faharavana, fampitehana, goavana. Move tsy mampirisika antsika izany, hitandrina amin'ny zavatra kely, hitandrina amin'ny zavatra madinika, ka andray amin'ny tsipiriany mihitsy ireo baikon'Andriamanitra, aoka ho fadiana ny manao fahoany eo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Noforoan'Andriamanitra ho tonga voninahiny isika olombelona. Iray amin'ny fianakaviam-ben'ny lanitra, rehefa avy nandalo ny fitsapana sy ny toe-javatra maro, ka fikasan'Andriamanitra sy fikasan'ny lanitra manontolo no hameno antsika ny tombontsoa rehetra izay omen'Andriamanitra ao an-janany, kanefa raha makatoa isika. Ho an'ny Eva dia toa zavatra kely fotsiny tsy hakatolo sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fanandramana ny voan'ilay voankazo voarara sy ny fakampana izay nalefa ny Satana indrisy anefa, fa izay fahotana kely izay dia nanokatra varavarana mango-tanatana ho an'ny loza sy ny fahaverezana ho an'ny tontolo voary. Inona moa ny tantarana an'izany? Ny tantarana an'izany dia izao: Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra te hanome antsika fiainana tsara, fa saingy noho ny fahadsoana kely dia nanjaka teto amin'ity tany ny fahotana, ny faharavana tsy tanavanavana. Inona ny tokony ataontsika zany? Andriamanitra miantso antsika. Nanamboarin'Andriamanitra ny Adama avy 20 eny ny amin'ny herintsika sy ny tanjantsika izay farany matanjaka indrindra amin'izao andro zao, no nomen'Andriamanitra ny Adama avy 20 eny. Nitsanganany dia avy ny tanjany dia ranjanana matanjaka io Adama io, saingy fahotana kely dia nandrava zavatra maro. Ho tahian'Andriamanitra ianao, ka ho lesona lehibe ho antsika, ho aso ho anao, ho antsika rehetra ny tantaram-piainan'ny Eva, ka hitandrina ny sitrapon'Andriamanitra, ankatohan'Andriamanitra mandritra ny fotoana rehetra izay iainantsika. Dia hivavaka isika
tombo tsara misaotra anao zay fa fampitandremana lehibe no nomenao anay vokatry ny tsirambona ny tandrevaka kely de kely nataony eva de tonga teto am'izao tontolo zao ny fahampitena sy ny faharavana ankehitriny mivoady aminao zay Andriamanitra fa hitianao ka hitandrina ny tsipiriany kely madinika indrindra amindreo baikonao mba hahatonga anay ho mpanapaka ny be da io ny tsirairay avy manaraka ny fandarana amasino izay amin'ny anaranao Jesosy Tompo amen.